Neufalaty moa Finalaty arak'izany anaran'izany Office national de lutte anti-tabac dia misahana ny resaka manodidina ny asa amin'ny ady atao amin'ny finanam-paraky sy fifohana sigara. Ny votoatin'ny resaka an'io dia mikasika ny fampahafantarana ho an'izay tsy mahalala ary fanamafisana ho an'izay efa mahafantatra ireo lalàna manankely no mavokatra azo avy amin'ny paraky. Tsara foana ny manamafy miteradoza ho an'ny fahasalamana ny paraky sy sigara, indrindra fa ny fifohana sigara na ny finanana paraky dia tsy manampy amin'ny fiatrehana ny coronavirus fa vao maika aza manamafy sy manafaingana ny fahasarotana. Izany indrindra nahatonga ny fanjakana malagasy nanosy ny fifanarahana lasitra momba ny ady atao amin'ny finanana paraky sy fifohana sigara na ny antsoina hoe convention cadre de lutte anti-tabac. Nanomboka teo ny Finalaty dia namolavola didim-pitondrana sy didim-panjakana maromaro. Anisan'izany didim-pitondrana laharana fa 20 raika amby fitopolo amby zato tsipika 3 tamin'ny 20 oktobra 3 izay mametra ny fitsipika momba famokarana ny industrie, ny fanafarana, ny fivarotana ary ny fanjifana ny vokatra avy amin'ny paraky eto Madagasikara. Voarara anatin'izany araky ny andininy fahavalo ny dokam-barotra, ny fampivoarana na fiahihana manome tombon-dainy ny vokatra azo avy amin'ny paraky. Araky ny andininy fahasivy dia voarara ny famarotana sy fampivarotana paraky sigara amin'ny zaza latsaky ny 20 taona. Araky ny andininy fahafolo dia voarara ny varotra tsy ara-dalàna tafiditra ao anatin'izany ny famokarana tsy ara-dalàna amin'ny paraky sigara osoka. Ka ireo tsy manara-dalàna dia tsy maintsy hiara-tsazy. Eo ihany koa ny didim-pitondrana laharana fa 720 raika amby folo sy dimanjato tsipika 310 tamin'ny 20 oktobra 310 izay mandrara ny tsy fifohana sigara eny amin'ny toerana ivezivezen'ny be sy ny maro fitateram-bahoaka ary toeram-piasana. Eo ihany koa ny lalàna mikasika ireny fonon-tsigara sy paraky amidy eto Madagasikara ireny. Didim-panjakana tamin'ny 12 tsipika 20 tamin'ny 14 desambra 12 ka ny fampiarana dia voafaritry ny didim-pitondrana laharana fa 70 770 tsipika 70 tamin'ny jona 70 izay lalàna milaza fa ny folo paraky sigara amidy eto Madagasikara dia tsy maintsy ahitana sary sy hafatra ara-pahasalamana izay ministera fahasalamana no mamoaka izany. Ao ihany koa ny lalàna tamin'ny 20 tsipika 20 tamin'ny 7 novambra 20 izay nahafahana nanosy ny fifanarahana momba ny ady atao amin'ny varotra tsy ara-dalàna vokatra azo avy amin'ny paraky. Koa fanantanantsika no atao mba anajana ireny lalàna ireny satria ady raisana ny ady amin'ny finanana paraky sy fifohana sigara mba hananana taranaka vanona miaina ao anatin'ny tontolo mahasalama. Ny ministera amin'ny fahasalamana zany dia manana mariamiasa amin'ny antsoina hoe CECOLAT, comité consultatif sur la lutte anti-tabac. Izany hoe fivondronan'ny ministera rehetra izy io, misy tena ministera rehetra dia misy ONG koa. Dia eo amin'ny 50 eo zany ny fitambaranay miady amin'io ary izy io zany ho atao isaky ny faritra koa zany, alefa isaky ny faritra. Ny mahatonga antsika manao an'ity moa zany ny Finalaty dia ny fahitana an'ireo le vokatra sigara dia tsy manara-dalàna, misy manaroatra zany. Raha tsy teny fotsiny tsika ny sigara izay tsy misy avertissement sanitaire hotsika na filazana momba ny hoe lozy tikatra ary na misy indray raha ny sasany dia amin'ny teny anglisy, amin'ny teny frantsay ny soratra ataony eo. Kanefa araka ny didim-pitondrana misy eto Madagasikara dia ministera ny fahasalamam-bahoaka miaraka amin'ny CECOLAT ihany no mamoaka ny sary tokony apetraka amin'ny sigara sy milaza ny soratra tokony soratana amin'ny sigara izay amin'ny teny malagasy.